Fantatra kosa fa olona fito izao no nigadra tamin'ilay raharaha Horcine Arafa. Io no vokatry ny fanadihadiana nataon'ny sampana mpanao fanadihadiana ara-panjakana na ny enquête administrative eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Marina moa fa malagasy avokoa ireto nigadra ireto. Ndao arahana ny fanadihadiana mikasika izay. Olona misa fito, mpitsara ray izay voasambotra omaly, infirmier ray, mpitsabo ray, mpiambina fonja telo ary mpiamily fiara iray. Ny fantatra fa nahiditra ponja noho ny raharaha Horcine Arafa araka ny nambarin'Andriamatora Zafindrakoto Geoffrey, directeur de la promotion de l'intégrité na DPI, eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana raha niresaka tamin'ny mpanao gazety izy sy ny ekipa nitetsy amin'ny ministeran'ny fitsarana Ijevaravoatra. Io ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny bureau de coordination et de contrôle des juridictions des établissements pénitentiaires izay misahana ty raharaha ty. Fanadihadiana na ahafahana nalalany marina mikasika ny fizotran'ny fitsoahany Horcine Arafa avy any ponja. Fa tsy marina filazana hoe misy brakazy iny fa ny fanadihadiana atao dia nahitany fa mifonona fotsiny zany hoe brakazy zany fa ny tena marina dia misy olona nanampy ny fanosirany voafonja io. Mety mahatantentsika hoe izy zany olona zay nanampy ny voafonja io tamin'izany fanosirany zany mbola tonga miantsika fa misy atra tsara fanatsika zany tianay afahataranatsika. Dia voalohany makasika an'ilay avia d'ordre médical izay naseho ny voafonja io tamin'ny aina amanjery misy ny sonena ministra hoe avis favorable. Izy iny dia gara zay satria ilay taratasy reny dia taratasy secret izy reny dia gara hoe nanino moa ilay taratasy reny ny tonga dia nitan'ny voafonja io, nanino ilay taratasy reny tonga nitan'ny mpanao gazety nefa mbola misy ny secret de l'information tokony tsy voaka na dossier ilay taratasy reny. Ny zavatsika tsy fantatsika mpanao gazety nefa iny taratasy avis d'ordre médical eny dia tsy nampiasain'ny voafonja Horcine Arafa akory satria misy taratasy ampisaovana rehetra fa ity zao ilay taratasy ty azovarana satroka ty ilay taratasy nampiseho ny Horcine Arafa fa hoe nazo ordre médical izy voany tsafatena dia ivenany misy aviny raha mitombo misy. Io taratasy nefa tsy nampiasaina izy io fa tamin'ny 13 décembre io izy io dia io Horcine Arafa io rehefa hoe entina amin'ny hôpitaly dia izy ihany no nanondro ty ambany ty fa tsy afaka makany amin'ny hôpitaly izy noho ny problème financier. Dia io soratany io tamin'ny 13 décembre ka tsy nampiasaina aby io taratasy io avis demande avis médical zay misy soneny avis favorable raha mahatonga misy teo. Les questions téléphoniques dia nivokatra azonay dia nandritra n'ireo le fitondrana ny voafonja io ivoakan'ny hôpitaly itsapotena ty ivelany ny 28 décembre dia misy fifandraisana telefona nataona mpitsara mpanao fampitorana anankiray miasa ao amin'ny fitsarana nosy ary mpandrarano fonja anankiray miasa ty ministeran'ny fitsarana zay tsy hotenentsika hoe nalany présomption de naissance mety mbola nalan'zareo. Izy ireo dia mifandray betsaka tamin'ireo agent pénitentiaire zay nanao escorte anio voafonja io aty amin'ny hôpitaly. Zavatra roa ny ampanganareo olona voaroroy ka nahiditra ponja vonjimaiky dia ny firaisana tsy kompakompa amin'ny fampitsoahana ny Horcine Arafa sy ny fanaovana kolikoly. Isan'ny nanameloana azy ireo ihany koa ny fandikan-dalàna ary ny fanaovana fahadisoana eo amin'ny sehatry ny asa. Mbola mitoy ny fanadihadiana mikasika ty raharaha izay nandoto ny fitsarana eto Madagasikara ty amin'izao fotoana izao.